Salamy, zaraiko aminao indray androany ny fomba fanaovako mayonnaise tsotra kely sy mora kely. Ny zavatra ilaina dia sira, moutarde, menaka, vinaigitra kely dia tamenaka atody anankiray. Fitaovana ilaina ampiasaina amin'izany dia fouet dia baolina anankiray izay mahazatra anao. Maka tamenaka atody dia asiana moutarde kely eran'ny sotro. Aza matahotra ianao fa tsy heno ny tsiron'io moutarde io. Dia maka vinaigitra kely mba hampafotsy ny mayonnaise. Na eran'ny sotro ary dia efa ampy. Dia rarao sira kely aty ampiandohana fa rehefa vita dia ahitsinao arak'izay itiavanao azy. Dia rarao menaka kely dia manomboka mikapoka amin'izay. Eo am-pikapohana dia aza adino mandrotsaka tsikelikely ny menaka mba hampitombo ny mayonnaise-nao. Rehefa vita araky ny habeny ilainao sy ny lokony sy ny tsirony ilainao dia vita ny mayonnaise. Aza adino mandraraka sira mba tsy hampitombo azy intsony. Dia afaka tehirizina anaty vata fampangatsiahana mandritra ny iray volana anaty boîte mihidy na boîte hermétique. Io mayonnaise io dia afaka ampiasaina araky ny itiavana azy. Mandra-piresaka indray ary eo.